araka ny fanambara teo rehefa latsinain'ny Pasika dia maro ny fianakaviana no misafidy ny hiala amin'ny fiainana andavanandro, hiala voly zany ka hiary hitsangatsangana amin'ny ankohonana tomefy olona ny toerana fitsangatsanganana maro androany. Latsinain'ny Pasika vao maraina dia efa nitanjozotra nameny ny arabe ny mpandeha tongotra na ihany koa io ny nampiasa fiarakodia nisy ny fitohanana tetsyteroa vao maraina dia efa tsikaritra izany saika manerana ireo lalana rehetra mivoaka ny renivohitra. Raha ny tetsy ambomanambola manokana izay toerana maro mpitsangatsangana dia maro ireo olona ny somebiseby, ankohonana maro ihany koa no tazana nanao ny izay ho afany tao anatin'ny fikarakarana ny sakafo sy ny mifanandrify rehetra amin'izany na io ny zava-pisotro na ihany koa ny kilalao samihafa izay verina fahafaly ireo kolonga madinika teo ihany koa ireo mpivarotra isan-karazany izay samy nanome fahafampo ho an'ireo mpiala voly rehetra. Fa isan'ny toerana iray ihany koa izay ambara fa vaovao ihany ary maro tonga ny tsangatsangana ny tetsy amin'ny zaridaina nanosy, maro ny hetsika azo atao teny an-toerana teny, ny kilalao samihafa tsy ny ankizy ihany no tsikaritra fa nahazo vahana tao anatin'izany. Eny fa na ny lehibe aza tena azo ny anjara tandrifiny ihany koa. Raha vao notokanana tsy ela akory izay ny zaridaina etsy Anosy manamorona ny rano iny dia feno mpitsangatsangana izy androany. Ny fanotofana tokoa satria dia hatramin'ny zaza sy ny lehibe dia tazana teny avokoa. Ny kilalao samihafa izay nahasitona ny ankizy ary ihany koa ny fitsidiana sy fijerena akaiky ilay tsangabato ho an'ny miaramila frantsesy malagasy maty ho an'ny Frantsa nandritra ny ady lehibe no anisan'ny fanotofan'ny olona teny an-toerana. Zao aloha zay vao teto amin'ity hoe anjely maity sambasamba androany tsy hoe dia ty loatra aloha ny tena hoe nandrinisaina fa le eo amin'le zava-misy zany eo am-pelatarana mihitanao tsy afaka mivoaka lavitra. Raha ohatra ka somary nanano sarotra sy tsy dia natokisana loatra noho ny fandriampahalemana sy ny loty ny toerana iny nisy fotoana dia tsapa fa niova izany ankehitriny. Manomboka madio tsara ny toerana ary ny fandriampahalemana dia voatandron'ireo olona miandry ity toerana ity lasa toeram-pitsangatsanganana ho an'ny daholobe izy ankehitriny.